eo ampelantanan'Andriamanitra ndao mba eo am-pitsanganantsika nivavaka amin'ity androany ity. Raha eo misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ny amin'izao fotoana manokana omenao ahafahanay mbola andraindray ny afatra zao amin'ity androany ity, dia tahiony fonay Jesosy, tahiony sainay, tahiony fanahinay Tompo. Ty fotoana androany ity dia tena hoe ao am-ponao mihitsy ny ampiditra anay amin'ny voninahitra ao Andriamanitra. Raha eto zay miaina eto ambon'ity tany ity dia tsy tianao zay hiaina araka amin'ny fanao zao tontolo zao, tianao zay hiaina amin'ny fiainanao Andriamanitra, ary ny fiainanao dia fiaina am-boninahitra Jesosy. Tahiony fonay ary sokafony sainay atakatra zay voalaza ny teninao amin'ity androany ity, ho voninahitra ny anaranao mandrakizay. Misaotra Jehovah Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no anaovanay sy anandratanay zao vavaka zao, misaotra Tompo. Amen. Alleluia. Alleluia. Eny ary raiso ny baibolinao dia avy hatranytsika dia hiazakazaka kely tsika satria fotoanantsika somary manapetra kely ihany. Araka nefa fantatritsika rehetrarehetra dia androantsika manana loha hevitra antsoina hoe miditra amin'ny voninahiny, na hoe na maromaro kosa dia hoe miditra amin'ny voninahitra Jesosy Kristy. Alleluia. Ny zavatra voalohany indrindra ho jerevantsika ao anatin'izany dia ny antsoina hoe voninahitra ny arahana nanana. Ny voninahitra ny arahana nanana. Tiako ianao anaraka tsara n'ity ten'Andriamanitra ity satria tena manana tanjona goavana be eo amin'ny fiainantsika mihitsy ny Tompo izany, ary matoa ianao ny tonga eto dia ho anao mihitsy zany, ianao aza miasa saina zay tsy tonga aloha, fa ianao mihitsy ny tian'Andriamanitra hiditra ao anatin'izay fiasan'ny voninahiny zay zany amin'ity androany ity. Voalohany indrindra ho jerevantsika zany dia zao voninahitra ny arahananana, ny arananam-boninahitra zany. Raiso ny baibolinao amin'ny Jaona toko fa 7:20, filazantsara ny Jaona toko fa 7:20 dia ny 9:5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Filazantsara ny Jaona toko fa 7:20 dia ny 9:5 zao vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny raha eo mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Zava-dehibe zany vavaka nataon'i Jesosy zany, satria rehefa tena diniantsika tsara io andinin-tsoratra masina io, mahafoana ny adihevitra rehetrarehetra ny amin'ny hoe Jesosy ve Andriamanitra sa tsy Andriamanitra. Eto Jesosy dia miresaka zavatra talohany mbola tsy nisy zao tontolo zao, talohany mbola tsy ary zao tontolo zao, tsy mbola nisy lanitra, tsy mbola nisy tany, tsy mbola nisy anjely, tsy mbola nisy olombelona, tsy mbola nisy zavatra namboarina mihitsy na dia ny anankiray azy. Dia ny zavatra nytenen'i Jesosy dia hozy izy hoe raha eo hozy izy mankalaza ahy amin'ny tenanao. Enjana be zany ny ray asen'i Jesosy mankalaza ny tenany. Raha ny tena marina dia isika zao zanak'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra mankalaza an'Andriamanitra, tsy marina zany. Fa maninona Jesosy samy teny hoe raha eo ankalazao ahako, dia araka hozy izy amin'ny voninahitra hozy izy zay ny arahako nanana taminao. Voninahitra zay ny arahako nanana taminao viny zany voninahitra zany. Dia azavain'i Jesosy hoe fony tsy mbola ary zao tontolo zao, ry havako malala. Eo zany dia mampiseho miariary fa ity Jesosy Kristy zay topotsika ity, zay ivavahantsika ity dia efa nisy talohan'ny lanitra sy ny tany izy, efa nisy talohan'ny fotoana izy. Ary ao anatin'ny vavaka io dia mampiseho foana ny Tompo hoe zasiny ray dia iray ihany, ianao dia tato amiko izy izy, dia ataovy ao amintsika ihany koa izy izy mivavy mitondra mambavaka andreo kristianina tamin'izany fotoana zany sy tsika amin'izao fotoana izao Jesosy. Zany hoe maneho zany fa Jehovah Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy dia manana voninahitra iraisana. Ataovy amen zany. Zay no mahatonga tsika hoe rehefa mivavaka tsika dia tsy amin'Andriamanitra ray irery fotsiny, fa tena mivavaka amin'ny Jesosy mihitsy koa tsika, mangatapitahina amin'ny Jesosy mihitsy koa tsika, mideran'i Jesosy mihitsy tsika, mankalaza an'i Jesosy tsika, satria rehefa manao izany amin'ny Jesosy tsika dia ohatrany hoe manao an'izany amin'ny ray ihany tsika. Jesosy sy ny ray dia iray ihany. Misy voninahitra ny arahan'i Jesosy nanana tamin'ny ray tao. Alleluia. Faona tanteraka mihitsy zany. Eo zany tonga dia tapina mihitsy ny domin'ny témoin de Jéhovah. Azonareo zany Jesosy dia niara-nanana voninahitra tamin'ny ray talohany nanorenana ny lanitra sy ny tany. Dia ankalazao aho izy izy. Alleluia. Tena tiako zany. Tena tiako zany. Jereo ihany koa nge ohatra ny ao amin'ny Filipianina
Ny Filipianina toko faharoa, ny Filipianina toko faharoa, ny Filipianina toko faharoa dia ny 9 sy ny 7 ahoana ny ilazany azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manambarany amin'i Jesosy izy eto. Alovaka itsika hatramin'ny 9:5. Aoka ho ao aminareo zao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy raha teo koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy. Jereo tsara, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy, zany hoe ten'Andriamanitra mihitsy izy zany, dia tsy nataony zavatra ho nifikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanana ozy ny tenany tamina nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Hitanareo, Jesosy dia nanana ny endrik'Andriamanitra. Jesosy dia nanana ny fomba an'Andriamanitra. Araka ny volazan'ny Paoly ary any amin'ny epistily sasasasany dia hoe izy le endrik'Andriamanitra izay tsy hita ao amin'ny toeran'ny fafenon'Andriamanitra rehetra. Jesosy dia niaraka nanana voninahitra tamin'Andriamanitra ray. Ataovy amainina zany. Niara-nanam-boninahitra tamin'Andriamanitra ray Jesosy. Niara-nanam-boninahitra tamin'Andriamanitra ray Jesosy. Zava-dehibe ny analantsika an'izany. Jesosy sy ny ray dia iray ihany izy. Haleloia. Fa zao nefa io Jesosy io na dia nanana an'izany azy izy dia tsy nataony zavatra nofikirina mafy, fa naka ny endriky ny olona sy ny mpanompo izy dia nanaiky hatramin'ny fahafatesana izy le tonga teto ambony tany iny ry havako, izy le hanao ny asa-pamonjena iny ry havako. Fa rehefa vita ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy dia hitantsika io ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany. Asan'ny apôstôly toko voalohany dia vakitsika ohatra eo amin'ny 5 sy ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Asan'ny apôstôly toko voalohany dia ny 7 ka hatramin'ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ny mpianatra zany, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hita ny masony intsony izy. Haleloia. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany ny akanjo fotsy, izay nanao hoe ry lehilahy Galileanina, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina ny ala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra indray. Haleloia. Ilay voninahitra izay niarahan'i Jesosy nanana tamin'iray, nisy fotoana izy io nilozan'i Jesosy. Nisy fotoana tsy maintsy nidina teto ambony tany Jesosy, tonga olombelona nipetraka tao anatin'ny kibon'ny Virjinia anankiray antsoina hoe Maria. Dia tonga olombelona izy, nateraka olombelona izy, ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana izy. Fa rehefa natsangana tamin'ny maty izy, ary zany no ataontsika hoe mba hatsarovantsika androany amin'ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra. Ambarany io asan'ny apôstôly toko voalohany 1:12 io, nisy anjely niseho taminy hoe rehefa nakarina Jesosy izy dia niteneniny anjely reto mpianatra iny Jesosy izay hitanareo niakatra iny, ny fiakaran'i Jesosy niakatra any an-danitra dia nisy vavolombelona. Fa tsotrany silamo, tsisy vavolombelona zany Mahometa zany. Tsisy zavatra afaka manamarina ny zavatra nataony zany. Fa ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra dia tena nisy vavolombelona. Ny fahaterahan'i Jesosy tao an-tranombo dia notsoiny ny mpiandrondry, nisy magina afaka manapirofo an'izany. Haleloia. Lasa iny Jesosy iny zany rehefa nakarina amin'izay izy dia hitanareo hoe lasa miverina any amin'ny voninahiny amin'izay Jesosy. Lasa miverina makany amin'ny voninahiny amin'izay Jesosy. Haleloia. Haleloia. Le voninahitra nilozan'i Jesosy, fa tonga olombelona izy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia niakatra any an-danitra amin'izay izy, hiditra amin'ny voninahiny izy. Nge vakitsika ny Jaona fahafito ny Jaona fahafito ny Jaona fahafito dia ny 9:7-30. Filazantsara ny Jaona toko fahafito dia ny 9:7-30 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ahoana voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy hoy izy: ary ny fanahy masony io zany izay efa ho ray sy mino azy no nolazainy tamin'izany, fa ny fanahy tsy mbola nomena satria ahoana hozy izy? Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny, tsy mbola tonga ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia teny fikasana ny amin'ny fidiran'i Jesosy any amin'ny voninahiny. Hoy Jesosy hoe mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy miala dia tsy ho tonga mihitsy izy. Fa rehefa miala miditra any amin'ny voninahitra dia irako etỳ aminareo izy hoy izy. Haleloia. Mipirofo zany fa tafiditra tamin'ny voninahitra Jesosy, niakatra any an-danitra izy, miverina amin'ilay voninahitra izay niarahany nanana tamin'iray tamin'ny voaloha izy, dia nidina ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta. Azontsika tsara ve? Amintsika amin'ny teny zao zany Jesosy io dia efa aiza izy? Eo amin'ny voninahiny Jesosy. Haleloia. Haleloia.
eo amin'ny voninahiny tompo miverina amin'Andriamanitra feno azy tanteraka mihitsy Jesosy. Tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, izay hoe amin'ny alalany no andolialohalika rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ary hatrany ambany tany, hatrany an-dranomasina. Izay mahatonga antsika rehefa manonona ny anaran'i Jesosy tsika dia miorooro zao rehetrarehetra zao. Haleloia. Rehefa tena tonontsika amin'ny herintsika rehetra, tonontsika amin'ny finoantsika rehetra ny anaran'i Jesosy, na reny mpamosavy reny tonga dia paralysé automatique ao. Ny asan'ny devoly zany tena paralysé automatique ao. Omaly zay rehefa nandehananao asan'Andriamanitra rehefa avy nitory teny Akalamanjana ako, dia nanao antsony olona hoe amby tongava zay marary, dia nisy ramatoa be zay tonga teo jamby izy trany katarakta, tsy mahita mihitsy izy zany, fotrany hoe vatakazo ny fahitan'ny olona. Dia nanantony izy rehefa vita ny toriteny, dia nivavahana teo izy, nametrahana tanana teo izy, dia nanontaniako izy, vita ny fametrahan-tany, manao ahoana ho ainao zao? Nendrika eo izy somary mbola tsy tena hitako tsara, fa zaho izy mahita fa lobaka karokarao io anaovanao io. Tena faly be zay satria teo izy tsy nahita ny ninona mihitsy. Fa rehefa avy nanomboka sokafan'Andriamanitra amin'ny masony dia mahita lobaka karokarao izy anaovaka. Zao ny teneniko taminy, efa sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy fa ramatoa efa fito amin'ny 70 taona. Raha vao io anaran'i Jesosy io torianao, amin'ny fonao, amin'ny fananao, io ny ankinanao, tsy misy zavatra magaga zay tsain'i Jesosy atao. Haleloia. Satria Jesosy efa niverina tamin'izay voninahitra zay. Efa niverina tamin'izay voninahitra zay Jesosy. Tena tsara ny tompo ah. Tsara ny tompo. Haleloia. Haleloia. Ao amin'ny Apokalipsy toko 7 andininy faraka amby 20 ndao mba hojerevantsika kely ny Apokalipsy toko 7. Ny Apokalipsy toko 7 dia ny andininy faraka amby 20. Dia zao mivaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hozy izy hoe izay maharesy ozy izy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako. Haleloia. Dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianany. Haleloia. Mety manontany ianao dia aiza ho aiza amin'izany voninahitra zany ny toerana misy anary Pasteur? Io valon'le izy. Haleloia. Raha ny sitrapon'i Jesosy zany dia zao miara-manam-boninahitra aminy koa tsika. Tsy hoe seza fiandrianana hafa mihitsy nomeny atsika hipetrahantsika fa izy hoe miara-mipetraka amiko izy. Haleloia. Etrety misy seza fiandrianana fotsy lehibe zay tenenin'ny boky ny Apokalipsy, dia Jesosy mipetraka eo dia tsika koa mipetraka eo. Zay voasoratra io fa tsy mamorona. Tsy teniko zany miala tanteraka mihitsy fa tenin'Andriamanitra zany. Izy izay maharesy izy dia avelako. Neny Jesosy alalana mihitsy zany, avelako hiara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako. Haleluia. Tsara Jesosy. Haleluia. Zao milazo tsika izay voninahitry ny ray dia voninahitry Jesosy, ary izay voninahitry Jesosy dia voninahitry ny kristianina. Ataovy amen zany. Eo amin'izay no mipetraka hoe raha tsy resy mihitsy Jesosy ianao koa tsy resy zany mihitsy ianao. Raha tsy rava mihitsy Jesosy ianao koa tsy ho rava zany mihitsy ianao. Raha nitsangana tamin'ny fahafatesana Jesosy aza matahotra fahafatesana, fa raha tonga ny andro fahatesanao ainy Jesosy manangana anao amin'ny maty. Haleloia. Satria zay fahefanao amin'ny Jesosy dia ao anatintsika ihany koa zany. Ino zao Jesosy maniraka anareo amoaka démonie, anasitrana amin'ny marary, ampahiratra ny jamba, anatsangana amin'ny maty, andresiny rehetra zay anana amin'ny fahavala ary tsisy ampaninina anareo akory zany ozy Jesosy. Zay le fahefana atao amin'ny Jesosy Kristy ry afako. Izay maharesy ozy izy. Izay maharesy. Ny condition fotsiny dia hoe izay maharesy zany hoe misy combat zany ao, misy ady eo. Ary zany mihitsy no hidirantsika amin'ity zavatra faharoa jerevantsika ty hoe tsy misy voninahitra tsony ny olombelona. Tsy misy voninahitra tsony ny olombelona. Ny antony zany dia satria voasoratra zany eo amin'ny Romanina toko 7 andininy 7:20 dia ozy izy fa samy efa nanota ozy ny olombelona rehetrarehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra na dia anankiray azy. Ry havako a, hitanao fa nielan'ny voninahitr'Andriamanitra ny olona satria nanota. Niala le voninahitr'Andriamanitra satria nanota. Ny zavatra resahako aminao aloha eto dia zao a, rehefa miresaka hoe voninahitra dia tsy le voninahitry ny tany io. Eto an-tany ny atao hoe olona manam-boninahitra dia olona ohatrany hoe nianatra be, olona manana trano tsara tarehy, manana fiara tsara tarehy, manana orinasa, tena hoe zany ny voninahitra eto ambony tany. Olona tsongon'olom-boly eo anivon'ny fiarahamonina, zany ny voninahitra eto ambony eto ambony tany eto. Fa le voninahitra zay resahantsika dia tsy zany loatra. Zany dia voninahitra mety levona ozy ny Korinthiana faharoa toko 7. Voninahitra mety potika, voninahitra mety miala.
fa le voninahitra resako hoe dia voninahitra maharitra mandrakizay ataovy amen zany zay voninahitra sady makasika zany zavatra rehetrarehetra zany satria tsy afaka ny hoe manana an' Jesosy tsika sanao nefa mahanitra fadiran'ovana tsy afaka ny hoe manana an' Jesosy tsika kanefa ny olona tena sahiran-dava tsy possible zany fa rehefa tena ao anatintsika ny tompo ary matoko ny tompontsika ireo zavatra rehetra zay etretin'ny olona ho voninahitra dia omen'Andriamanitra tsika koa zany halleloja ozy Jesosy izy ny tsy efa nafohy tany trano zanaka vady na ray na reny na dia ny aina aza noho ny amiko ka ahoana no tsy andray ozy izy avy zato eny amin'izao fiainana zao amin'izao tsika miteny zao eto ambonin'ny tany eto dia ho tahin'Andriamanitra zany olona zany ary amin'ny fiainako avo izy aminao avy dia inona fiainana mandrakizay zany hoe rehefa tena manompo ny tompo zany tsika rehefa tena maharesy tsika araka zay zavatra ho jerevantsika manaraka eo dia zao ho tahin'Andriamanitra avy zato eny ianao eto ambony tany ataovy amen zany tsy avelan'Andriamanitra ho farahidiny zany ianao ataovy amen zany tsy avelan'Andriamanitra ho farahidiny zany tsika tsy avelany Jesosy teto ambony tany tsy nahantra na dia indray andro azy tsy nisy fotoana zay hoe napisy zavatra nampahory an' Jesosy teto na dia indray andro aza tsy nisy zany fa zay rehetra nilainy Jesosy dia tonga teo amin'ny daholy nisy fotoana raha mbola afaka nanome mihoatra noho zay nilaina izy tsy nahantra zany Jesosy zany afa-tsy tamin'ny andro tokana zay niantonany teo amin'ny azo fijaliana halleloja ary tsy ho aniza nefa zany fa ho aso ho anao zany zavatra zany ataovy miletika ao anatin'ny sainao tsara mihitsy zany fa ilainy Jesosy ianao manamboninahitra miaraka aminy halleloja mety tsy manamboninahitry ny tany ianao fa manamboninahitry ny lanitra ianao ka raha manamboninahitry ny lanitra ianao iza ny ambony ny lanitra sa ny tany lanitra mazava ho azy ny ambony ary ny lanitra ny manitsaka ny tany fa tsy ny tany ny manitsaka ny lanitra halleloja ka niza manamboninahitra eto ambony tany dia tsisy dikany aminao reny fa ianao manamboninahitra ao amin'Andriamanitra halleloja mampahiry aza mba mataotahotra ny herin'ny devoly zany aza mba mataotahotra mpanompo sampy zany aza mba mataotahotra mbazimba sy kalan'olo zany reny dia mahafantatra tsara ohatry ny ahoana voninahitra ao fantany tsara mihitsy ohatry ny ahoana ny puissance anao ohatry ny ahoana ny tanjaka ty zanak'Andriamanitra ty zay nge mahatonga andreny rehefa tena mijoro tsara raha fanahy tsika tsy samy seho amintsika zany re satria fantany ny anjo azy amin'ny fotoana manana sasa ratsy mipotra ao anatrehanao zany devoly zany dia fantany tsara ny anjo azy satria ny hery ao anatinao voninahitra dia voninahitra Jesosy no entinao ataovy amen zany halleloja dia zay le zavatra faharoa jerevantsika hoe tsy misy voninahitra ny olona noho ny amin'ny fahotana dia lasa very ny voninahitr'Andriamanitra rehefa tao amin'ny sahedena tao dia niala ny voninahitr'Andriamanitra satria tsy neno an'Andriamanitra tsy ny olombelona tafiditra teo amin'ny fiainana ny devoly tafiditra teo amin'ny fiainana ny faharavana mbola nanana ny zavatra rehetra ihany izy mivaly fa zao efa tsy otsony le voninahitr'Andriamanitra na ny moka raha lasa mitsangana ho fahavalony azonareo tsara tsaina ve zany moka dia isan'ny biby tena faran'izay kely indrindra fa lasa nitsangana ho fahavalony zanak'olombelona satria tsy otsony ny voninahitr'Andriamanitra noho izay fahotana zay zavatra fahatelo jerevantsika dia zao mba hampiverina n'io voninahitr'Andriamanitra io eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy dia zao mila mibebaka amin'ny fahotantsika rehetratsika ataovy amen zany zay fotsiny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika mba hahatonga le voninahitra ho tafaverina zany dia mila tsika mibebaka amin'ny fahotantsika rehetrarehetra mibebaka tsika amin'izay zavatra rehetra zay mety hoe tsy ankasitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika eo dia natsapantsika re mbola misy zavatra mamatotra mbola misy zavatra tsy eken'Andriamanitra tao anaty dia miady ianao tsy manaiky an'ilay izy fotsiny amin'izao fa za moa zany ka efa zay mihitsy fa miezaka ianao miady amin'ilay izy miezaka ianao manohitra an'ilay izy halleloja ao amin'ny Romanina 5:10 dia zao nilazan'ny apôstôly azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Romanina 5:10 dia ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy koa izany ozy izy dia tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo zao ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ozy ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra hitantsika ry avako malala zany tenin'Andriamanitra tafiditra ny fahafatesana tafiditra ny ota dia tsy otsony ny voninahitr'Andriamanitra lasa miaina ao anatin'ny tebiteby miaina ao anatin'ny tahotra miaina ao anatin'ny faratsiana maro isan-karazany olombelona satria tsy otsony izay voninahitr'Andriamanitra zay tahaka nidiran'ny ota ozy tamin'ny olona anankiray ndao tsika hibebaka ny amin'izany fahotantsika rehetrarehetra zany mila hibebahantsika zany ry havana amen ny fibebahana dia tsy hoe rehefa mazoto ihany ianao vao tokony ianao an'izay fa ny fibebahana dia ozy Jesosy hoe fisasana isan'andro izy misasa isan'andro ianao satria tsy naindray ny fahotantsika misy hoe fahotana tsy fantatra
sitraponao fa lasa nanao azy an'le izy ianao. De mila mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Mila mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Mety misy zavatra ataontsika hoe zavatra tokana ny andrasan'Andriamanitra amintsika mba hahafahan'Andriamanitra mampidina an'izay voninahiny zay eo amin'ny fiainantsika. Zavatra tokana ao amin'ny tantara faharoa 7:4 de zao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny oloko izy izy zay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiay no azy any an-danitra ao izy ka amela ny elony ary anasitrana ny taniny ozy izy. Haleloia. Ary izao izy de hiratra ny masoko ary ny sofiko hiay ny vavaka zay ataony amin'ity fitoerana ity. Haleloia. Raha ny olona zay natsora tamin'ny anarako no avy anetry teny. Mila fanetretena ry havako ny fanekena hoe tena tsy mety ny zavatra atao. Mila fanetretena zany. Raha olona tsy manana fanetretentsika de tsy afaka hiaiko zany mihitsy tsika hoe tsy mety ny zavatra nataoko. Ary rehefa tsy afaka miaiko tsika de tsy afaka miova koa tsika zany dikan'izay. Fa ny olona afaka miova de olona afaka manaiky fa nisy zavatra tsy nety teo. Ary olona afaka manetry tena hoe anao hiezaka hibebaka hiala amin'izay zavatra tsy nety zay. Fa Andriamanitra de manome toky atsika fa raha ny olona zay natsoina tamin'ny anarana ozy izy no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavany ary hiala amin'ny ratsy fanaony ozy izy de zavatra voalohany hitranga hiaino azy any an-danitra ozy Andriamanitra. Haleloia. Ary tsy vitany hoe hiaino fotsiny fa zao amela ny elony ihany koa ozy Andriamanitra. Nafiry eloko-tsika ninona fahotatsika de amela atsika Andriamanitra. Amen. Fahatelo izy anasitrana ny taniny ao izy. Haleloia. Tany ny tena hoe arena tamin'izany satria tany no ivelomany, tany no fiainan'ny olona. Raha vao tsy manana tany ianao de olona ohatrany hoe olon'olom-pona, olona mpanjenjeny ianao zany. De io tany le mahay olombelona ny olombelona mihitsy hositraniko izy ny taninao. Rehefa miresaka tany zany Andriamanitra de le fivelomanao, le identité anao, le maizy anao mihitsy no resahan'Andriamanitra ao anatin'izany. Haleloia. Zay ny zavatra takin'ny Tompo amintsika, zavatra fahatelo nijerevantsika teo. Ndao hibebaka tsika amin'izay fahotantsika rehetra. Amen. Amen. Amaranantsika azy ara zao de hoe zavatra faefatra ho jerevantsika de hoe zanaka mandova voninahitry ny rainy. Ny zanaka de mandova ny voninahitry ny rainy. Zany foana io. Lojika tsotra amin'ny fiainana fotsiny zany. Ny zanaka de mandova ny voninahitry ny rainy. Hitanao, tsy nisy nalalan'izany hoe arena zany, tsisy nalalan'izany hoe ilonara joelina zany, tsisy nalalan'izany. Fa ny rainy no fantatry ny olona hoe président de la république. De lasa fantatry ny olona ho azy izy. Ny zanaka zany de mandova ny voninahitry ny rainy. Azonareo tsara ve le izy? Ohatrany ny zanaky ny devoly zao de mandova ny voninahitry Satana izy. Mandova ny zavatra ataon'ny devoly izy. De ohatran'izay koa tsika zanak'Andriamanitra. Isika zanak'Andriamanitra de mandova ny voninahitry ny raitsika. Haleloia. Mandova ny voninahitry ny raitsika. Za zao pasteur ako. Tena tiandreo zanakireo na tsy tiandreo zanakireo de mandova an'izay voninahitry zay zareo. Mandova an'izay voninahitry zay zareo. Satria ny zanaka de mandova ny voninahitry ny rainy. Ndao jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korinthianina faharoa. Korinthianina faharoa de 7 ny 9 sy ny 10 no raisitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Korinthianina faharoa 7 de ny 9 sy ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zao vaky ny tenin'Andriamanitra. Tsy maika ve ozy izy hisy voninahitra ny fanompona omban'ny fanahy. Fa raha misy voninahitra ozy ny fanompona nitondra ny fanameloana, maika anatombo-boninahitra ny fanompona mitondra ho amin'ny fahamarinana. Ary izay nisy voninahitra aza ozy izy de tsy manana voninahitra kosa amin'izao noho ny voninahitra manatombo. Resa voninahitra fotsiny zany rehetrarehetra zany. 9:10. Fa raha nilevona aza ny voninahitra, fa raha nilevona aza misy voninahitra, maika fa ny mitoetra no misy voninahitra. Ry havako, ty fanompotsika n'Andriamanitra ty, zao toerana mahazanak'Andriamanitra tsika zao, tena mila azotsika mihitsy zany. Fa voninahitra manatombo zao. Haleloia. Voninahitra manatombo zao. Olona manam-voninahitra sasy ianao. Matetika ny tsy fahazahoantsika an'izany mahatonga atsika lasa manambany tena. Ambanitsika ny tenatsika. Za momba inona? Za momba ohatran'izao hoe za zay ohatran'izao kely ty ve? Za zay ohatran'izao kely ty ve? Fa eto ny soratra masina de maneho fa zanaky ny voninahitra ianao. Haleloia. Zanaky ny manam-boninahitra ianao ary mila mahita ny tenanao ho tahaka an'izay koa ianao. Ataovy mahita ny tenanao manam-boninahitra ianao manomboka androany. Haleloia. Raha manana fitafiana tsara ianao, manaova fitafiana tsara. Ataovy izay zavatra mety mba mampetipety anao.
ho voninahitra Andriamanitra. Afaka tena tadiavinao eo anatrehan'ny Tompo zany zavatra rehetrarehetra zany. Satria efa atsika raha teo nge zany zavatra zany e. Tsisy zavatra arovan'Andriamanitra amintsika zany. Maly teto ny fotoam-bavaka ny alarobia hariva dia tao anatin'ny ten'Andriamanitra dia nafatarana hoe ainy zavatra rehetra izay angatan'Andriamanitra, angatantsika amin'Andriamanitra dia eny daholo ny valiny eo anatrehan'ny Tompo. Tsy misy tsy zany eo amin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra dia eny daholo. Noho izany afaka tena mivavaka ianao mangataka zay zavatra tena tianao amin'Andriamanitra. Ary aza feperana mihitsy Andriamanitra hoe ahoana ny fomba anaovan'Andriamanitra an'le izy. Anjaran'Andriamanitra manao an'izay zavatra izay. Fa anjarantsika no mivavaka tena matoky mametraka fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra ny voninahitra izy. Aleluia. Andriamanitra ny fahatsarana rehetra izy. Andriamanitra ny fahalebiazana izy. Andriamanitra ny fahefana sy ny hery rehetra Andriamanitra. Aleluia. Noho izany ako fantatrao fa manatombom-boninahitra ho asa fanompoantsika izao. Tianao Jesosy. Haleluia. Ao amin'ny Romanina 9:9-10 dia zao ny ilazan'ny Paoly anazy, zao ny ilazan'ny ten'Andriamanitra azy. Romanina 9:9-10 dia zao vaky ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoy izy hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahy itsika fa zanak'Andriamanitra isika. Aleluia. Confirmation zany ry avako malala. Tsy misy adihevitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Izay miteny ny fanohitra amin'izany dia volo miteny ny fanohitra amin'izany. Fa ny soratra masina dia miteny ny fanahy zao fanahy masina io dia miara-milaza amin'ny fanazy ao anatitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Mila tena hijoroanao zany. Za dia zanak'Andriamanitra. Ary ny 7:12 dia manazava dia izy hoe ary raha zanaka ozy izy dia ahoana? Dia mpandova. Eny sady mpandova n'Andriamanitra ozy no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Tetsereo nge le toy mahafinaritra be miaraka tsika amin'ny anaran'i Jesosy raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Haleluia. Haleluia. Toy izy na 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Haleluia. Ry havako raha miara-miaritra amintsika dia hiaraka manam-boninahitra amin'ny Jesosy tsika. Haleluia. Niaritra tao amin'ny tena Jesosy, niaritra tao amin'ny nofo Jesosy, daoko tsika mba hanana faharetana ao amin'ny nofontsika. Amen. Raha mitondra fahoriana Jesosy, raha misy fahoriana amin'ny fiainantsika, andao ataontsika tsy mampaninona antsika zany. Satria izay miara-miaritra amin'ny Jesosy dia miaraka manam-boninahitra amin'ny Jesosy. Zanak'Andriamanitra tsika hozy izy, mpandova an'Andriamanitra ary mpiray lova amin'ny Kristy Jesosy. Ninina amin'izao zavatra misy zao izy ny ten'Andriamanitra zao tsy tokony ho arina akory zany izy amin'ny voninahitra izay miandry antsika ao aoriana kely ao. Tsy tokony ho arina akory zany. Ry havako malala tena tianao Jesosy. Tena tianao ny Tompo. Manam-boninahitra loatra ianao. Haleluia. Teneneo akaikinao tena manakaja loatra ianao. Tena manam-boninahitra ianao. Ny fiainanao rehetra dia fiainam-boninahitra, fiainana feno haja eo anatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga ny zava-dehibe amin'i Jehova ozy mifahafatesan'ny olona marina. Rehefa misy mpanompon'Andriamanitra anankiray maty tonga dia ny ao an-danitra ao miara-misaona daholo aloha. Miara-mangina dia mibanjina ny mpanompon'Andriamanitra io ary ny fidiran'io ao an-danitra dia ohatra ny fidirana manam-boninahitra anankiray lehibe. Hitanareo le manao matro reny dia misy manam-boninahitra tena hoe mitarika an'ilay tafika eo dia mitoraka salut an'iny daholo ny rehetrarehetra. Satria olona manam-boninahitra io, olona tena ambony, olona tena manakajo io, dia rehefa misy zanak'Andriamanitra anankiray miditra ny an-danitra tonga dia ny ao an-danitra tonga dia mitoraka salut, ny anjely reny tonga dia mitsangana reny satria olona manakaja tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aokenao ahita ny tenanao androany olona tena ambony ary olona tena manakaja. Amen. Amen. Rehefa tonga ny an-trano aoriana izao fotoana izao dia tena ity tokantrano ity tokantrano misy haja, tokantrano misy voninahitra. Amen. Tena tsara ny Tompo. Amarana ny fotoantsika famelohan'ny tena amarana antsika amin'ny fotoana hivavaka tsika izao. Misy ten'Andriamanitra anankiray aty amin'ny farany mihitsy izy ity nomeny Tompo. Dia ato amin'ny Jauna 7:12 ny 2:20. Raha sitraka ao dia ndao sady eo am-pitsanganantsika. Miaraka vakitsika mafy mihitsy ty ten'Andriamanitra ty ofeny ten'Andriamanitra izay nomeny ny Tompo antsika androany fa olona ambony ianao, olona manakaja ianao ary Andriamanitra tsy hoe mararirariny amin'izany akory. Zanany ianao dia tiany ianao hitovy aminy. Haleluia. Tiany ianao hanana ny zavatra rehetra. Tiany ianao hipetraka eo amin'ny toerana misy anazy.
izy tsy miteny jerenareo milohany amakitsika io ten'Andriamanitra io satana ny tsiriritra ny toerana io seza fiandrianana io tsiriritiny devoly toy izy Andriamanitra tsy meko ny hafa lasa ianao mandeha any amin'ny elo halleluja isika tsy ny tsiriritrany io fa ozy izy manetre tena de mibebady de zao miaraka amiko mipetraka eto mihitsy miaraka eto tsika halleluja tsy zavatra tsy niritsika tsy fa omen'Andriamanitra atsika la izy tena ho ampon'Andriamanitra ny atonga atsika ho manam-boninahitra halleluja raha isoarany baibolinao Jaona 7:12 teny 9:4 manisa 3 de mba miaraka avakitsika mafy amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka zay nataon'ny tompo izy io isa 2:3 ary nomeko azy ny voninahitra zay nomenao ahy mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiray atsika halleluja efa nomeko azy ny voninahitra zay nomenao ahy tsy le voninahitra tsy hoe voangatana efa nomeny ny tompo atsika le izy ny olana de tsy iaina atsika ny voninahitr'Andriamanitra manomboka eto andao iaina amin'ny voninahitr'Andriamanitra tsika halleluja afaka tena mivavaka venao amin'izao fotoana zao vavaha eo amin'ny toerana izay misy anao eo amin'izao fotoana zao tena hoe raha makasika anao zany ten'Andriamanitra zany tena hoe tsy haiko hoe ahoatrany ahoana ny hafalianao anatin'ny fonao fa zanaka tena manam-boninahitra ianao olona tena tsara ianao olona tena manakaja eo anatrehan'Andriamanitra ianao andao hivavaka tsika raha eo misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy tenainy manokana ianao ankalazainy manokana ianao meny voninahitra ianao Andriamanitra tena tsara ianao Jesosy misaotra satria tena naseho anao anay tamin'ity androany ity noporifonao taminay tamin'ity androany ity fa zanaky ny voninahitra zay Jesosy zanaky ny mihaja zay Jesosy de misaotra tompo efa nomenao anay ny voninahitra ao mivavaka zay androany ninina Jesosy nampiala ny voninahitra ao teo amin'ny fiainanay ninina toe-ponay nampiala ny voninahitra ao ninina toe-pananay nampiala ny voninahitra ao ninina fitondrantenanay natonga ny voninahitra ao tsy afaka niseho teo amin'ny fiainanay Jesosy de mifonany amin'izany zay androany mibebaka ny amin'izany zay androany namelany elokay ianao diovy tanteraka amin'ny rahanao zay tompo avao zay androany sasao zay androany raiso ny fiainany tsirairay avy androany raiso ny fiainany tsirairay avy androany raiso ny aminay manontolo androany misaotra Jesosy Kristy tompo misaotra Jehovah'Andriamanitra halleluja halleluja raha sitraka ao ndomba hiaraka merina n'izao vavaka sao tsika anavozantsika ny fanoloran-tenatsika tsirairay avy ao anatrehan'ny tompo mba hatonga ny voninahitr'Andriamanitra tena hiverina indray eo amin'ny fiainantsika ary hiainantsika ao anatin'izany voninahitr'Andriamanitra zany raha sitraka ao de ndomba hiaraka amerina mafy amin'ny fotsika rehetra zao vavaka zao tsika hivavaka tsika Jehovah'Andriamanitra rainay eo eto anatrehanao androany araka ny teny zay nomenao anay de mifona aminao zay Jesosy ny amin'ny fahotana rehetra ny amin'izay rehetra vitanay tompo tsy araka ny sitraponao zay vitanay tany amin'ny afina tany mety tsy nisy olona nalala mety tsy nisy olona nahita fa ianao nahita Andriamanitra de nitsoahanao ny voninahitra ao fa androany tompo mibebaka miaiky fahotana amin'ny fonay manontolo amin'ny fananay manontolo ary tena volony zay Jesosy hiala amin'ny ratsy rehetra de raiso ny fiainanay androany Jesosy eo soraty eo amin'ny bokinao ny anaranao zanakao zay zanak'Andriamanitra ako zanak'Andriamanitra ako mpandovan'Andriamanitra ako prailova amin'ny Jesosy Kristy ako Jesosy eo averenao ato anatiko avereno eo amin'ny fiainako ny voninahitra ao tafio ny voninahitra ao o misaotra Jesosy toy izy mivavaka amin'izao fotoana zao angatao ny voninahitry'Andriamanitra tena ameno anao tikanao tena hivavaka mafy amin'izao fotoana zao aza mivavaka malefadefaka aza mivavaka mangingina olona manana fahefana ianao olona manam-boninahitra ianao tekriveo zany zavatra any androany raha eo mangataka izay androany ny voninahitra zay efa nomeny Jesosy any androany apio zay iaina amin'izany apio zay andeha amin'izany apio zay hetsika amin'izany vavaka izay amin'ity androany ity ta io zay fanemasinao ta io zay fanemasinao rakofony voninahitra ao ny tokantranonay rakofony voninahitra ao ny fitondrantenanay rakofony voninahitra ao Jesosy ny ara-bolany tsirairay avy vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapio ny voninahitra ao ny tsirairay avy manomboka eto Jesosy ny fahasalamana izy ireo de izy voninahitra ny tokantranon'izy ireo de izy voninahitra ny fidiram-bolana izy ireo izy voninahitra zay rehetra atao amin'ny tanan'izy ireo de misy voninahitra Jehova le voninahitra le sekina avy aminao oka hiposaka amin'ny tsirairay avy zany o aminao ny mpisahany voninahitra Jehova aminao ny mpisahany voninahitra
voninahitra aminao ny mpisahan voninahitra aminao ny mpisahan voninahitra amin'ny anarana Jesosy Kristy oka hiposaka ny voninahitran'Andriamanitra oka hiposaka le sekina oka hiposaka zany amin'ny anarana Jesosy amin'ny lalany tsirairay avy amin'izay rehetra ataony tsirairay avy oka hiposaka ny voninahitra amin'ny anarana Jesosy avy any Nazareta. Alleluia. Misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Mpandray Masina misaotra Jesosy andao hivavakantsika hisaotra ny Tompo misaotra ny Tompo satria efa miseho ny voninahitr'Andriamanitra zao mameno antsika ny voninahitr'Andriamanitra zao andao hivavakantsika hisaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fataterahany fotoana antsika teto androany raha eo misaotra anao manokana zay misaotra ny famindraponao nafahanay nanatrika an'ity fotoana androany ity na dia teo ny arerahana na dia teo ny avizanana fa ny andro androany dia fahatsiarovana niakaranao tany an-danitra Jesosy niverelanao tamin'ny voninahitra izay nirahanao nanana tamindray ary dia tonga teto izay androany ny famindraponao misaotra Jesosy ny voninahitra rehetra dia aoka ho anao Andriamanitra ary aoka ho fantatra Jehovah fa zanakao zay mpanomponao zay efa sitraka ao ny ampitapany ny voninahitra ao satria zanakao zay ianao Jesosy zay rehetra maharehetra izy ianao dia avelako miara-mipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako. Halleluja. Misaotra fa tsy afaka kosehina mandrakizay eo amin'ny fiainanay ity fotoana androany ity tsy afaka kosehina mandrakizay manova ny fiainanay ianao Jesosy miova ny zavatra rehetra zao miova ny fomba fisainanay zao miova ny toeponay zao ny fomba fiteninay dia fitenin'olona manam-boninahitra fitenin'olona manan-kajo ny fitondrantenanay dia fitondrantenan'olona manam-boninahitra fitondrantenan'olona manan-kajo araka an'Andriamanitra. Misaotra Jehovah Andriamanitra voninahitra teo anao mandrakizay ta io manokana Jesosy ireo namanay izay tsy afaka nanatrika an'izao fotoana zao manonona ny famindraponao azy ireny zay manonona ny famelan-keloko ao azy ireny zay fangio izy ireny Jesosy fangio izy ireny ary meo azy ny hery ahafahany manao sakrifisy amin'ny manaraka ho avy anatrika amin'ny fotoana anadino zavatra hafa rehetrarehetra Jesosy tsy anaiky intsony izay rehetra fanangolena ataony devoly fa tena hijoro amin'ny sitraponao Andriamanitra hijoro amin'ny sitraponao Andriamanitra dia hita manokana azy ireny ianao Andriamanitra. Misaotra Mpandray Masinao ta io manokana ny fotoam-bavaka amin'ny alahady ho avy zao izay rahanay aminao eto amin'ity fotoana androany ity vavaka izay Jesosy mba tena hisy ny voninahitra ao zany fotoana zany ho avy maro eto amin'ity zay hisy olona vaovao maro be hoentina hoeto Jehovah Andriamanitra mino zany zay misaotra Tompo voninahitra teo anao mandrakizay ny fiadanana teo aminay tsirairay avy misaotra Jesosy. Halleluja. Asandrato ny tananao dia ray saotsotran zao zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hitanao any Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomeanao fiadanana engany le voninahitra avy amin'Andriamanitra ray izay tao amin'ny Kristy Jesosy ihany koa dia hiainany zany ane zasy ianao manomboka androany ary mandrapatapitry ny fofonaitsika sy ianao dia tena hiaina amin'izany voninahitra Andriamanitra antsika. Misaotra indrindra Tompo rainay eo izay any an-danitra mamasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao anay sitraponao ety tany tahaka ny any an-danitra meo anay an'io ny anina saza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny amelany izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Alleluia.